Ho tanterahana ny 17 sy ny 18 volana septambra ho avy izao amin'ny Garany Sorano ny andian'ny fahadimy amin'ilay hetsika Carrefour des entrepreneurs izay karakarain'ny GCI Antananarivo ny tanjona moa dia ny hanampy ireo tanora ao anatin'ny sehatra ny fandrarana ny agrobusiness kosa nefa ny loha hevitra niraisina tamin'ity indray mitoraka ity. Mikendry hatrany ny hanome tosika ny tanora indrindra eo amin'ny sehatry ny fandrarahana ny GCI Antananarivo. Tafiditra indrindra ao anatin'izay ny hetsika Carrefour des entrepreneurs izay ho tanterahana ny 17 sy 18 ny volana septambra ao amin'ny Gara Soarano. Manazava ny tanjon'ny hetsika ny filohan'ny GCI Antananarivo. Tena tanjony io Carrefour des entrepreneurs moa ohatran'ny isataona ihany, izany hoe manampy ny tanora izay te hiditra ao anatin'izany sehatra ny fandrarana izany. Indrindra moa zany amin'ity taon'ity ao anatin'ny resaka agribusiness. L'objectif moa zany dia ho an'ireo tanora liana amin'izany sehatra anankiray izany dia miditra ao izy manana idée te hanao zavatra ao anatin'ny secteur ny agribusiness dia tena objectif anay ao amin'izany chambre internationale dia manome an'ilay opportunité ho an'ireo tanora ireo ahafahany concrétiser ny projet an'izany hoe miditra ao izy manana idée mivoaka ao izy hananany daholy ny zavatra rehetrarehetra ilaina hiconcrétisena ny projet an'izany. Resy lahatra ny GCI fa sehatra iray tsy azo tsinotsiniavina ny sehatra miompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ka izay indrindra no nahatonga azy ireo hisafidy ny loha hevitry ny agribusiness. Izahay ato amin'ny jeune chambre internationale dia resy lahatra fa ny secteur agribusiness no tondra fampandrosoana be da be amin'izao vanim-potoana iainantsika izao eto Madagasikara. Miresaka fotsika hoe crise nefany ao anatin'izay crise izay misy sehatra tsy maintsy hampandrosoana ary na ao anatin'ny crise ary tsy maintsy misakafo ny olona. Donc resy lahatra izay hoe io sehatra anankiray io mila tosika mba ahafahana hanampiana ny malagasy ary koa hanampiana ireo tanora izay manana finiavana te hanao zavatra. Marihana fa maimaim-poana ny fidirana amin'ity hetsika ity ary 10 alina any ny mpitsidika andrasana.